hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Tapitra tamin'ny herinandro lasa iny ny lesona momba ny bokin'ny Filipianina ka ho toizatsika amin'ny bokin'ny Kolosianina mandra-pahatapitry ny 3 volana. Efa natongotsika ihany io bokin'ny Kolosianina io tamin'ny leson'ny herinandro voalohany sy ny herinandro faharoa. Niavanareo Benoît Rakotovao no manoloana ny micro androany hitarika ny famelabelarana ka ny fiarabana feny firafiraritso no atolotro antsika rehetra tsy akanavaka voalohany indrindra, ary rehefa izany dia hiara-manondrika ny lohantsika isika hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Hiara-mivavaka tokoa isika araka izany. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra sy makasitraka anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Tsy mety ho takatry ny sainay ny alehibeny izany ny fitiavanao izany, fa izahay olombery no nokatsahanao ka naverinao ao ambala, fa izahay olomeloka no hosalorana fahamarinana, fa izahay tandomy ny fahafatesana no nomena ny fanantenana hahazo ny fiainana mandrakizay, fa izahay izay niodina no hosatrohana satroboninahitra. Saotranao zahay noho izany tompo raiso ny fisaorana lehibe izay miloatra avy amponay ary atolotrainao. Sasao madio tokoa izahay ho afakeloka. Tohano hery zahay tompo, tsy hotrotraka eny andalana fa ho todrosoa amatsara any aminao. Anao reriany ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny lohatenin'ny leson'ny herinandro ity dia ny hoe i Kristy ambony zavatra rehetra. Lesona fahavalo io. I Kristy ambony zavatra rehetra, la prééminence du Christ. Ny tsy anjeritsika dia manao toy izao hoe izy, zany hoe Kristy zany, no endrika Andriamanitra tsy hita, ilahy matoa talohan'izao ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no ahareta ny zavatra rehetra. Kolosianina toko voalohany 15 ka hatramin'ny 17. Fanambarana lehibe hitatsika tany aloha mikasika ny Kristy. Amin'ny alalany ary amin'ny alalany ireriany no azo atsika ny famonjena. Ao amin'ny asa toko faefatra sy ny apôstôly zany, toko faefatra ny 12 dia izao voalaza hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay ahazo atsika famonjena.
zay zany nivaky ny teny. Efa manambara ny fahamboniany ny toerana misy an'i Kristy io toko sy andininy io. Ny tsy anjeritsika dia manao fanambarana roa lehibe fanampiny mikasika azy, mikasika an'i Kristy zany. Ireo fanambarana roa vaovao ireo no iompana ny lesontsika amty herinandro ity. Tsy inona ireo fanambarana anankiroa ireo fa ireto. Ny voalohany, ny ray voalohany dia ny hoe izy, zany hoe Kristy zany, no endriky Andriamanitra tsy hita. Ary ny faharoa dia ny hoe izy no lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Izay zany no teny fampidirana. Ny leson'ny Alahady 15 febroary ny taona 1922. Endriky ilay Andriamanitra tsy hita. L'image du Dieu invisible. Matetika aho mamerina ny version am'teny frantsay am'ty lesona ty satria ndraindray tahaky ny tsy mahafapo ahy loatra ndraindray ny traduction sasatsasany angamba za no sarotiny loatra, kanefa na izany aza azoko tsara ny olana sedrainy mpanao dikateny satria sarotra matetika ny concept sasatsasa. Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia izao no lazainy soratra masina. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano, amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endriky Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesisy 1:19 sy ny 7:20. Noforon'Andriamanitra zany hanana ny endriky Andriamanitra isika olombelona. Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra isika, ka tsy misy afaka manamarina na mitsipaka izany fitovizan'endrika amin'Andriamanitra zany. Fa maro ny mpandinika, ny filôzofy zany, manamarika fa raha misy izay mampiavaka sady maha ambony antsika raha mitaha amin'ny zava-boahary, amin'ny zava-mananaina rehetra hafa eto ambonin'ny tany, dia ny fananantsika saina mahiratra na intelligence. Rehefa avy namariparitra ny atao hoe saina mahiratra na intelligence ny filôzofy, na madibadika sy na makafaka ny toetoetra sy ny fisiany zany saina mahiratra na intelligence zany, dia nanao teny famaranana hoe, zareo zany, zareo filôzofy mpandinika, ny olombelona irery ihany no manatsaina mahiratra eto ambonin'ny tany. Niady varotra kely ihany izahay tam'izay, zahay mpianatra zany, rehefa nampianatra an'izany ny prof de filôzofinay, satria tsy nekenay ny filazana fa tsy manatsaina mahiratra ny biby, fa resy lahatra ihany zahay tamin'ny farany rehefa voafariparitra tsara ny atao hoe saina mahiratra. Tsy hiditra lalina amin'izany ady hevitra izany isika, fa hitatsika tsara na dia tsy nanao filôzofia aza isika ny fahambonian ny sain'olombelona raha mitaha amin'ny an'ny biby. Ny baiboly tsy démonstration, izany hoe fahamarinana azo porofoina ara-matematika, fa révélation, izany hoe fanambarana. Fa isika olombelona nomen'Andriamanitra saina mahataka-javatra, saina mahiratra, ka raha niteny izy hoe
tahaka ny endriky Andriamanitra no namoronany azy, azotsika inona fa ny fananana ny saina mahiratra io na intelligence io dia iray amin'ireo, tsy ireo ihany dia iray amin'ireo toetra mampitovy atsika amin'Andriamanitra. Nampahafantariny Baiboly atsika ary tsapatsika amin'ny alalan'ilay saina mahiratra nomenantsika fa tsy mitovy velively amin'Andriamanitra isika. Ny Hebreo 2:7 manambara fa nataonao ambany kely noho ny anjely izy, efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy, ary nampanjakanao amin'ny asan'ny tananao. Zay zany ny vaky ny teny. Sady manambara ny toerana tena nametrahan'Andriamanitra atsika io andininy io, voalaza eto fa ambany kely noho ny anjely, izany hoe tsy Andriamanitra velively isika. Sady manambara ny toerana nasianatsika zany io no manampy toetra hafa itovizatsika amin'Andriamanitra, dia ny hoe napetraka ho mpanjaka nyty tany ity isika, tahaka ny mahampanjaka an'Andriamanitra. Zay zany toetra itovizatsika amin'Andriamanitra koa zany, fa manaraka ny saina mahiratra nolazaitsika teo, mpanjaka isika, mpanjaka nyty tany ity. Fatatsika ihany koa araka ny fanambaran'ny Baiboly ihany io fa noho ny fahotana dia niarany fahasimbana ny momba atsika olombelona, na niara-batatsika izany, na niara-tsaitsika, na niara-panahintsika, na niara-mpifandraisantsika aman'olona sy ny sisa sy ny sisa. Araka izany niara-pahavoazana koa io endrika mitovizatsika ny endrika Andriamanitra izay ao amintsika io. Feny izany rehetra izany de zao: ahitana endrika Andriamanitra ny eo amintsika, satria noforon'Andriamanitra hanana toetoetrin'Andriamanitra isika, manana saina mahiratra ozintsika teo, manana saina moraly, natao mpanjaka isika, zay voalazantsika teo, fa tsy manana ny endrika Andriamanitra feno isika olombelona. Fa iza no olombelona teto atany nanana ny endrika Andriamanitra feno? Valiny, tsy miambahamba, satria ny Baiboly nilaza izany amintsika, i Jesosy Kristy no valiny. Anisan'ny zavatra tsy mety ho takatry ny saitsika na oviana raha tsy efa tonga any an-danitra angamba isika ny fiovany Jesosy Kristy olombelona. Misteri lehibe indrindra io. Ny soratra masina mampitandrina atsika fa tsy takatry ny saitsika mandrakariva ny zavadrehetra. Fa raha misy manao azy hahalala dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ao amin'ny Korintianina 1:9 ary ny 2 ny misy an'izany vakiteny zany. Fahagagana lehibe amintsika ny nahafahany ny tafinofo amandra, nefa fahagagana ihany koa amintsika ny nitazonany ny mahandriamanitra azy na dia ny tafinofo aza izy. Raha ny marina aza nge, tsy voalohany izy no niova izao, fa efa niova ho anjely izy talohany izao. Tsy nanatitrantitra ny amin'izany loatra ny soratra masina ka matetika tsy de hitatsika loatra, satria mety tsy ilaitsika loatra ny mahafantatra ny amin'io fivana voalohany io, fa isaky ny mampiasa ny anarana hoe anjelin'i Jehova na anjelin'Andriamanitra ny Baiboly, tadidio fa i Jesosy Kristy izay. Fa ny nahatongavany ho olombelona no nahazoatsika tsipiriany maro ao amin'ny soratra masina. Nomena tsipiriany maro zany tsika momba ny niovany Kristy olombelona. Ary niaina tahaka ny olombelona tokoa izy teto atany. Nofo amandra izy
ninakanina izy, nisotro rano izy, nitomany izy, na alala vizaka izy, na atory izy, sy ny sisa sy ny sisa. Hanika misy amitsika mpivavaka no tsy manaiky azy ho zanak'Andriamanitra mihitsy, tsy manaiky azy ho manana ny toetran'Andriamanitra. Zareo raha alatsika témoin de Jéhovah ohatra, zafady raha manona anarana, dia mikifikify doha mihitsy zareo tsy manaiky ny amin'ny maha Andriamanitra any Kristy. Fa ahoana no ahafataratsika sy ahazoatsika antoka fa Andriamanitra izy? Valiny ny soratra masina ihany, izay fanambarana ozy izy tsika teo, fa tsy démonstration mathématique, fanambarana. Io baiboly io, soratra masina io no manome atsika ny tsy ambaratelony zany. Hijery toko sy andininy vitsivitsy isika hanaporofoatsika an'izany. Genesisy toko voalohany ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 7. Toy izao mivaky ny teny: ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Zay zany mivaky ny teny, zay atreo ihany vakitsika. Amin'io andininy io dia miseho lany ilay Andriamanitra telo izay iray, na ny hoe Trinité, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy. Matetika miaradia toy izao foana io Andriamanitra telo izay iray io. Rehefa niseho tamin'ny Mosesy teo amin'ilay roy menany rehetra afo nefa tsy may Andriamanitra, samy teo izy telo. Vakio Exodosy toko 3 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 4. Fa voatonona na voaseho ao ny fanahy masina, andininy 2 no ahitana izany. Ary ny afo zay nirehetra teo nefa tsy nahamay, fatatsika loatra zany fa io no symbole ny fanahy masina. Voatonona ao koa ny anjelin'Andriamanitra, andininy 2, izay tsy isa fa i Jesosy Kristy ozizitsika teo. Ary voatonona ao Andriamanitra ray, jereo andininy 4. Voalazatsika fa niara-namorona izy telo izay iray, ary ao amin'ny Kolosiana 1:12 dia voatonona manokana ny anjara asan'ny Kristy tamin'izay asa famoronana izay. Vakitsika ny teny: fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Zay zany no teboka voalohany. Teboka 2 lazaitsika teo moa zany de ny hanambara ny mahandriamanitra an Jesosy. Hebreo toko 1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9, indrindra fa ny andininy 7 sy ny 9 izay manao hoe, ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjeliny ho rivotra, ary ny mpanompony ho lelafo. Salamo 4:4. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrak'izay doria, ary ny tehi-pahitsinao no tehi-panjakanao. Voatonona, zay zany mivaky ny teny, voatonona mazava tsara eto fa Andriamanitra i Kristy. Tiako hamarinina kely ihany ilay nolazaiko hoe i Kristy no antsoina hoe ilay anjelin'Andriamanitra na ilay anjelin' Jehova ao amin'ny soratra masina. Vakio ohatra mpitsara toko 13:10, andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20. Rehefa nanao fanatitra odorana Manoa mivady ray aman-dreniny Samson, inona no niseho? Nivoaka avy tao amin'ny lelafo ilay anjelin' Jehova, ary taitra
Manoa mivady tamizay nahitany ilay anjeliny Jehova nivoaka avy tao tam'le lafo. Porofo izany fa tafahona ny tandindona ilay zanakosina tao fanatitra teo, sy ny tena zavatra dia ilay zanak'Andriamanitra hatao fanatitra hanala ny fahotana rahatry zay. Tsy iza izany fa i Kristy. Izay no nahafahany Jesosy nilaza tamin'ny Jiosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho, ao amin'ny Jona 4:15 izany. Satria efa nisy hatrizay izy Kristy zany, ary matetika tonga namitahiraka tety ambonin'ny tany izy talohany ny nitafian'ny Noho. Teboka fahatelo ilay fanamarina nalazaiko teo. Teboka fahaefatra, tsy mety ho voatanisantsika eto ny porofo rehetra mahandriamanitra an Jesosy. Nanambara ny tenany izy fa tsy nafeniny izany. Maro io ny tokosy andininy lazan'izany. Nanao fahagagana maro izy, nanasitra naretina, nampahiratra ny jamba, nampandeha ny mandringy, na ny malemy, nanangana ny maty, sy ny sisa sy ny sisa. Andriamanitra ny tafy nofo izy, fa izay nikiry biby tsy hino azy kosa dia jamba ny tsy finoany, ka dia tsy nahita ilay endriky Andriamanitra teny aminy. Zay zany ny lesony alahady. Lesony alatsinainy fa 20 febroary ny taona 2022 lahy matoa talohany zao zavatra ary rehetra izao. Ao amin'ny testamenta vaovao ny teny hoe lahy matoa dia saika manondro an Jesosy mandrakariva. Jereo Lioka 2:7, Romana 5:7, Hebreo 1:9, Apokalipsy 1:5. Anisan'izany ny ao amin'ny Kolosiana. Kanefa na dia manondro olona hafa aza izany teny izany, dia tsy voatery izay teraka voalohany no tondroiny. Ny hevitry ny lahy matoa, ny hevitry ny teny hoe lahy matoa ao amin'ny Baiboly, dia manasongadina ny fifandraisana manokana ifandraisan'ny zanaka lahy amindrainy, na fahafiry ny filaharany eo amin'ny fahaterahana. Akoatr'izany dia misy ny ohatra mikasika ireo zanaka lahy tanora kokoa, nefa nanana fahamboniana noho ny rahalany, noho ny zokiny zany. Ohatra Isaka, ohatra am'izany Isaka sy Jakoba zany, ary ohatra am'izany koa i Josefa, raha tsy tanisa afa-tsy izy ireo isika. I Davida, na dia zandriny indrindra aza tamin'ireo zanakalahin'ny rainy izay niisa 8, dia nohosorana ho mpanjaka izy. Samuela 1:12-17, ary io mpanao salamo io no nilazan'Andriamanitra hoe, ary zaho kosa hanao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany. Salamo 7:7. Izao koa no nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, zanako lahy matoa Israely. Exodus 4:12. Araka izany dia manondro fahamboniana izany teny izany. Naovakitsika Kolosiana 1:15-17. Zao vaky ny teny. Izy Kristy zany no endriky Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa ny talohany izao zavatra ary rehetra izao. Fatao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy
no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izay zany nivaky ny teny. Mazava loatra ny tian'ny apôstôly Paoly hambara eto, tsy Jesosy no voary noforonina voalohany indrindra, tsy zany. Raha ny marina aza dia manilika tanteraka izany fieverana izany mihitsy izy. Indroa no nilazany tamin'ny fomba samy hafa fa Jesosy no nahary ny zavatra rehetra, izy no nahary ireny ary ho azy ireny. Kolosiana 1:9. Ao anatin'izany dia Jesosy no tendren'Andriamanitra manokana mba hanatanteraka ny famoronana. Jereo koa ny Efesiana 4:7, Jona 1:1 ary Apokalipsy 4:1. Fanambarana feno araka izay tratra no nataon'ny apôstôly Paoly. Ny teny hoe rehetra dia tena midika hoe rehetra amin'ny erana, ny lanitra sy ny tany, amin'izay rehetra misy, ny hita maso sy ny tsy hita maso, ary amin'ny asa rehetra, seza fiandrianana, fanapahana, fanjakana ary faefana. Ity farany dia hoenti manondro ireo anjely, jereo Efesiana 4:1-2. Toa tian'ny apôstôly Paoly ny hahazo antoka fa tsy ho diso ny fandraisana ny hevitra ambarany, ka nolazainy koa fa efa nisy talohan'ny zavatra rehetra i Jesosy. Kolosiana 1:17. Ny teny Grika ilazana izany dia midika ho faamboniana na fizokina eo amin'ny laharana sy ny fotoana, saingy ao amin'ny ohatra hafa resan'ny asa soratry Paoly dia manondro ny fotoana izany. Jereo ohatra Korintiana 1:2-7, Galatiana 1:17 ary Efesiana 1:4. Antony iray hafa hoentin'ny apôstôly Paoly nilaza ny fahambonian'i Jesosy koa izao, ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Kolosiana 1:17. Ny teny Grika synistemi dia midika arabaky teny hoe mampitambatra na mampiray. I Jesosy no mampiray an'izao tontolo izao, tsy noho ny mahampamorona azy fotsiny fa noho ny mahampanavotra azy koa. Izay zany ny lesona latsinay. Lesony talata fa 7 febroary ny taona 2022, lohan'ny fiangonana. Ndao vakitsika ny Korintiana 1:12-12 somary lavalava ihany nefa vakitsika. Fa tahaka ny tena iray ihany, nefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristo. Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary sika rehetra dia efa nafisotroina ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra hanao hoe satria tsy tanana aho dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Ary raha nisofina hanao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony.
Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena, fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy milanareo aho, fa maika ilaitsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataotsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiatsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy aja amin'ny momba ny tenatsika no hajaitsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy aja raha teo amin'ny momba ny tenatsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary hianareo no tenany Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Zay zany nivaky ny teny, somary lavalava le izy. Ka raha misy fampitahana mahalaza tsara ny firaisana, ny firaisakina, ny fiaraha-miasa, ny fifankatiavana, ny fifampitsimbinana, ny fifampiankinana, ny fifanomezana hasina sy voninahitra, dia io vatatsika io no mahalaza izany indrindra. Ndray andro hono takoritsika ny vava sy ny orona sy ny maso. Hoy hono ny vava bitsibitsika, isika ireto aty ambonimbony aty no tsara asa indrindra amty raha teny e. Ye, mariny zany, hoy ny orona, jereo fotsiny ingarainy ao ambanimbany ao. Manary ny maloto fotsiny no asany isanandro. So ihany aho fa tsy tany akaikikaiky tany, raha tsy zany aho tsy afa ny aina mihitsy. Raha orona ny teny an'izay. Ny maso tsy niteny fa nitokelaka kely fotsiny, ka ireny ingarainy tao ambanimbany tao ilay resaka. Ka izany ve ozy izy ny fiheveranareo aty? Ho hitanareo tsara ozy izy. Nakatony ny vavahady be tao ambany tao. 3 andro, ny dradradradra ny vava, ny voaramena, nila hifongatra ny maso, nila tsy nahazo ny aina ny orona, ary ny vatana manontolo fadiranovana okzany. Ny fona haingana hono, ry zareo zay nanaratsiratsy teo, dia niverina tamin'ny laoniny ny fiarahamonina. Nampitahaina amin'ny vatana sy ny fiasan'ny ratsambatana ny fiangonana eto. Ny vatana manana ny loha izay mibaiko ny ratsambatana sy taova rehetra, ka miara-miasa ireo. Tsy misy volo manoarandrana ireo, fa miara-mirotra sy miara-mirindra hanasoa ny vatana manontolo. Tsy misy azo atsoina hoe asa kely, na asa lehibe, na asa ambany, na asa ambony, fa ny asa kely dia lehibe, ary ny asa ambany dia ambony. Tokony ho tahaka izany koa ny fiangonana. I Kristy no lohany, mitarika ampitiavana, manome toromarika sy mandrotsaka ny fitahiany rehetra amin'ny fiangonana. Ny mambra rehetra no tahaka ny ratsambatana sy taova, miara-miasa ampirindrana, satria tompo iray raha manana no tompoina. Samy manana ny anjara asany avy, ary tsy misy asa ambany na ambony. Misy io abolana matetika fahentsika manao hoe asana diakona izy ty ka any an-danitra no mandray karame. Marina izany, misy mahamarina izany. Ny mpanompo mahatoky rehetra dia miandry ny valisoany any an-danitra daholo, na dia efa voatahy ihany izy etỳ tany, na pastera izy,
na moniteran'ny sekoly sabata izy, na filohan'ny tanora izy, na président d'union. Fa ilay oabolana teo manko nifono fimonomononana kely ihany. Somary mitaraitana miepaka kely ilay olona mampiasa ny oabolana io, tahaka ny manao hoe mandreraka ihany izy ty fa tokony mba isy karama kely ihany, taona moa de any an-danitra any mandray ny karama nantsoina hanompo isika. Ka raha sanatria tahaka ny mavesatra loatra ny asanao ao amin'ny fiangonana, ka to hitanao fa misy fitany lanana, mitanila zany ny andraitra, fa to mavamaivana ny an'ny sasany, tadidio ireto toko sy andininy vitsivitsy ireto. Voalohany, Filipiana 2:5-10 ka hatramin'ny andininy 5:10. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo de zanak'Andriamanitra tsy manana didy ao amin'ny firenena meloka sy maditra, izay sehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny tenin'ny fiainana. Faharoa, ao amin'ny Kolosiana 3:7-20, ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy hoan'ny olona. Ary farany, aza adino ny ohatra nomeny ny fiaraha-miasan'ny ratsambatana sy ny tova teo. I Kristy no filohan'ny fiangonatsika, tsy hanenenanao na ovinana ny finoana azy sy ny asa fanompoana ataonao ho azy, fa handraisanao valisoa lehibe izany. Zay zany ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 20 febroary taona 2024. Ilay voalohany no sady loha, le commencement et l'initiateur. Tsy de nahafapo loatra le fandikana le hoe asa zamo ngama sarotiny le hoe sady loha. Ny ana ataoko hoe na de teny ohatrany tsy de fampiasa loatra izy de hoe ilay fanombohana sy ilay mpampanomboka na ilay tompokevitra eo amin'ny asa tao, initiateur. Zay zany nandikako ny hoe initiateur. Kolosiana 1:9-10, izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lamatoan'ny maty tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Efa hitatsika tamin'ny leson'ny talata teo fa i Kristy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, la tête du corps de l'Église. Tsy zava-baovao amintsika eto Madagasikara io, tsy zavatra mahagagatsika, raha tarafina amin'ny fiainam-pirenena. Raha izaho ohatra no manangana ny toko politika anankiray eto Madagasikara zany, dia izaho no ho filoha, ary izaho foana no kandida tolotra amin'ny fifidianana, na dia misy kandida mety ho mendrika kokoa no ho aza ao amin'ny antoko ao, satria izaho no nanorina azy. Tahaka ny hoe antokon'ny Kristy zany ny fiangonana, ary zao tsy misy hafa mahasolo azy, mahasolo an'i Kristy any mahafilohan'ny fiangonana azy. Tsy tahaka ny mpanangana toko eto amintsika izany. Ny mpanangana toko ange olona efa misy ao, olona efa misy eo ihany no tsongainy, ity ataoko tananakavanako, ity ataoko sekretera, ity ataoko filohan'ny section, sy ny sisa. Tsy mifanahatsahana kely akory amin'ny an'i Kristy zany. Voalohany, teboka voalohany,
izy no fanomboana, le commencement. Izy no namorona ny olombelona sy ny zavadrehetra, na ny hita, na ny tamaso zany, na ny tsy tamaso. Asan'ny tanany isika. Ray zay. Faharoa, teboka faharoa. Efa nisy taloha ny zavatra rehetra izy, ary izy no mihazona ny zavatra rehetra. Fahatelo, very noho ny otany raha olombelona, nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy, Kristy zany, hamonjy atsika. Ny filamatry ny filoha politika eto an-tany dia ny hoe, raha maty aho matesa rahavana, raha maty rahavana matesa rahomby. Fa ny an'i Kristy kosa, raha maty rahavana, maty ho azy aho hamonjy azy. Filohana toko politika iza no hanaiky ho faty ho anao tahaka izany eto an-tany. Faefatra, maty ho an'ny mpanota teo amin'ny hazo izy, hamonjy atsika, ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Nandresy ny fahafatesana izy, pitarika mahery izy, nandresy zany fahafatesana fahavalo lehibe zany. Pitarika mahery tahaka an'iza indray no tady avitsika. Izany no ilazana azy hoe, izy no voalohany dia nilamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fady mifarany, tsy vitany naharesy ny fahafatesana ho an'ny tenany fotsiny ihany izy, fa izay mino azy dia hatsangany amin'ny maty raha maty, ary ovany indray mpimaso raha tratra velona amin'ny andro iverenany. Io no iantsoana azy hoe initiateur, izay nadikako hoe mpampiandoha na tompo-kevitra manomboka ny zavatra rehetra. Initiateur, izy no mpampiandoha na tompo-kevitra amin'ny famoronana, na tamin'ny famoronana voalohany izany, ary tompo-kevitra ihany koa izy amin'ny famoronana faharoa ity. Arak'izany, tsy azo ampitahaina velively amin'ny filohana toko misy ety an-tany Kristy, fa manana toerana ambony sy alohan'ny zavatra rehetra izy. Dao veritsika vakina ny Kolosiana toko voalohany 1:15 ka hatramin'ny 1:20 teo, izay mamintina ny amin'izay toerana ambony misy azy izay. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena, dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny lahy matoa amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Zay zany ny leson'ny Alahibia. Leson'ny Alakamisy 20 febroary ny taona 2022 mampiavana ny zavatra rehetra aminy. Io ny lohateny lehibe ny lesony ity telo volana voalohany amin'ny taona ity, dia i Kristy mampihavana ny zavatra rehetra, na ny ety amin'ny tany ambany, na ny any an-danitra ambony. Efa hitatsika fa mitazona ny toerana farany zay ambony indrindra izy. Hoy ny Kolosiana toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:20 manao hoe, fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izaho no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any an-danitra, izay zany ny vaky ny teny.
Misy teny lehibe nampiasain'ny apôstôly Paoly eto, satria tsy hitany intsony izay teny ilazanan'io fahalehibazana manerinerin'io famboniana hahavon'ny toerana misy an'i Kristy io, ka ny teny heveriny hahalaza azy dia ny teny hoe fahafenoana. Ny Kolosianina 2:7 manome fanampim-pahanazavana manao hoe fa eo amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoany ny fomban'Andriamanitra rehetra, la plénitude de la divinité, ny fahafenoan'ny mahandriamanitra azy. Andininy fanampiny manapirofo ny mahandriamanitra ny Kristy koa io, araka ny lesona efa nataontsika tany aloha. Naka ny nofo amandran'ny olombelona izy, nefa manana koa ny fahafenoany ny toetra mahandriamanitra azy, ka izay no ahazoany mampihavana ny zavatra rehetra na ny ety ambany na ny any an-danitra. Tsy inona moa izany fampihavanana lazaina eto izany fa ny famafana tanteraka ny fahotana, ary foana araka izany koa ny fahoriana, ny aretina, ny fahafatesana sy ny sisa izay rehetra nateraky ny fahotana. Dia tahatahaka izay indray ny famitinana ny lesontsika amin'ity herinandro ity. Dia mametraka indray ny veloma finaritra amintsika mpiara-mianatra rehetra mandra-pioana amin'ny manaraka. Iara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, feno fakasitrahananao ny fonay. Mistera lehibe aminay ny fomba nitondranao ny famonjena anay zanak'olombelona amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Fa tsy navelanao tao anatin'ny aizina kitroka tanteraka izahay, fa naborakao taminay ny planin'ny famonjenao. I Kristy zanakao izay Andriamanitra mitovy laharana aminao, nandray ny laharan'ny anjely dia nandray ny laharan'ny zanak'olombelona, nanaiky ho faty teo amin'ny hazo, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niverina amin'ny toerana nisy azy taloha taorian'ny nitsanganany, nahazo toerana ambony ny zavatra rehetra, ary eo antsorony no napetraka ny famerenana ny zavatra rehetra amin'ny laonany. Ny finoana azy no antoko ny famonjenanay. Lehibe tokoa ny fitiavanao Tompo, azay sorona teo aminay ny fananao masina, fa toano hery zahay ahafahanay hifikitra aminao hatramin'ny farany. Samboaravoara ny ranomasina manerana izao tontolo izao, irondrona ny onja vavety manodidina anay, na arabaky teny izany na amin'ny teny antsary, ary maro tokoa ireo verihevitra. Amindrao fo manokana ny nosinay izay potiky ny rivo-doza indroa misesy izay tato ato. Raha sanatrika noho ny otanay no nahatonga izany, mamindra fo aminay ianao Tompo. Omeo finoana mandresy zahay, ary omeo anay ny fiadananao, azo anay mijoro hatramin'ny farany, manoloana ny zavatsarotra rehetra lalohanay na hatrehinay. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratranao Kristy io. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao
ka nohaniko.